Anapaka ampontsika ane fiadanan'i Kristy. Amen. Misaotranao manakarivo zay nga eo amin'ny zavatra rehetra, fa izany ny sitraponao amin'ny Kristy Jesosy. Koa fifalinao anay indray ny mahazo herinandro vaovao zay efa netomboka omaly zany, ka tonga amin'ity andro faharoa amin'ny herinandro vaovao ity zay dia latsinainy 20 oktobra 2024. Dia miteneny anao tompo fa mangitaretanao ny fanahinay vokisy zavatsoa amin'ny teninao ny fanahinay tsirairay avy. Misaotra Jesosy teny tonga nofo. Amen. Ny anjara mofinainao antsika amin'ity latsinainy 20 oktobra ity dia ny Tesalonianina voalohany 5 andiny 12 ka hatramin'ny 20. Tesalonianina voalohany 5 andiny 12 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka aminareo zahay rahalahy, mba ikenareo zay nitelehanao aminareo sy mitondra anareo amin'ny tompo ary mananatra anareo, ary mba ho ajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy ny asany, ny havana tsara ary mananatra anareo zay rahalahy. Anao zay tsy mitoetra tsara, mitokony maneno saina, ampahirezo mireraka, mandefera amin'ny olona rehetra, tandremo mba tsisy amaly ratsy olona. Tandremo mba tsisy amaly ratsy olona, fa mizaha manakariva hitady zay tsara na amin'ny namareo na amin'ny olona rehetra. Mifania manakariva, mivavaka azy amin'ny tsaratra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Misy teny mandidy maromaro eto amin'ity epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny kristianina tany Tesalonika ity. Tsy ary anazavany tsirairay avy amin'izy iretsika, fa anankiray ihany ny asongaditsika dia hoe misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy anareo. Misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy anareo. Ny bokin'ny Tesalonianina na ny epistily ho an'ny kristianina tany Tesalonika dia nisoratana indrindra ho fanorenana ny fon'ny olona ambara-piavan'i Kristy, satria eo ampiandrasana ny fiavian'i Kristy dia misy toe-po na toe-panahy takina amin'ny tsirairay avy. Eto dia laza zany ity lahatsoratra masina ity zay fananarana sady famidinana ny zava-boalaza atao amin'ny Tesalonianina ity. Anankiray amin'ireny dia ny misaotra n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ny misaotra n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Tena mandamy zavatra be misaotra n'Andriamanitra io avana, indrindra mahakasika ny foko sy ny fonao, satria be dia be ny zavatra tsy araka ny eritreretinao, ary misy amin'izy ireny aza mandona sy mandatra ny fo mihitsy zay le teny teraka ratra anaty na ratra ty. Ka raha vokatra zay toe-javatra zay no miantra aminao, dia ila raviravitany aminao, ary losa aza dia mety hamofo mihitsy. Ka mahelana amin'izany atonga anao hanana fahavonona indrindra hanoltena ho an'Andriamanitra sy handrosatra no amin'ny fanarahana azy, dia misaotra azy amin'ny zavatra rehetra. Ny misaotra azy amin'ny zavatra rehetra. Tsy atao himototra fotsy zany fisaorana izany, fa tokony hatratra ny veo anaty mihitsy, minoaka vaopo mihitsy, dia misaotra n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Efa misaotra n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ianao, dia lazaina hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary rehefa manao sitrapon'Andriamanitra ianao, dia marina arabaky teny ny tenin'i Jesosy ilay maka hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy anao ny zavatra rehetra. Zay mahery manao ny sitrapon'Andriamanitra, zay mikelena manao ny sitrapon'Andriamanitra, dia tsy foana ny fikelezanaina nga zany ihany, fa ataon'Andriamanitra manampy azy avokoa ny zavatra rehetra. Na dika miteny hafa koa, ampiasain'Andriamanitra sonao avokoa ny zavatra rehetra, na
ataon'Andriamanitra fanomezana ho anao ny zavatra rehetra koa inatrenzany maherezy zasy ianao misaotra an'Andriamanitra fa rehefa misaotra an'Andriamanitra anao dia manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Iza moa ny rahalahin'i Kristy sy anapahan'i Kristy zay manao ny sitrapony rainy sy anan-tany. Zany natao hoe rahalahin'i Kristy anapahan'i Kristy na fianakaviam-be n'Andriamanitra. Ka eo anatrehan'izany ampahireziny zasy ianao ambara-pitonga ny Kristy eny amin'ireo lanitra ahery saotra an'Andriamanitra. Paoly apôstôly moa dia efa niteny aoko feno fisaorana ianareo. Dia izany raha teo ny sitrapon'Andriamanitra ny Kristy Jesosy ny misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra dia alao hery riavana amin'izao herinandro vaovao zao maherezy ianao misaotra an'Andriamanitra mankasitraka azy na inona miantra na inona midona na inona mandrisy fanantenanao na inona mety handratra amin'ny fonao misaotra an'Andriamanitra satria zany no ahafahanao manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ahatsiaro indray fa mandalo zao fiainana zao sy ny filany fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra maharitra manak'izay ka amin'ny zavatra rehetra maherezy indrindra zasy ianao misaotra an'Andriamanitra amin'izany rehetra. Amen. Misaotra anao zay raha eo fa nampaherezinao indray zany mba tsy ho latsaka ao anatin'ny famonjam-po na ny rahatrapo ary tsy ho raviravin-tanana manona ny toe-javatra misy aty amin'ity zao tontolo zao ty. Ianao Jesosy raha teo nefa niteny aty amin'ity zao tontolo zao ty no ahitanareo foriana nefa matoky zao efa naresy zao tontolo zao. Ka mahatonga anay tsy hanatahotra sy tsy mora kivikivy foana na iraviravin-tanana manona ny toe-javatra samihafa dia mampianarana tompo misaotra anao amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitraponao amin'ny naizanaisa anao vinavina. Dia sitrakay miary ivavaka hoe anay zay nan-danitra masina ny aninarana mitonga any ny fanjakanao ataonay sitraponao ity-tany taky ny aninanitra mena ny anina sazo anay mamelany ekokay tahaka na mialana izay moloka taminay iza mitondra anay mifakampanahy fa manafanay amin'atsy fanao mifanjakana sy hery amin'ny voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ny jototo amin'izao ary Andriamanitra ny fiatanana any hamasina anareo ka samy hotanteraka avokoa hokarovany avokoa ny fananareo sy ny anareo ary ny tenanareo hotanteraka ka tsy anatsiny ary fehviany Jesosy Kristy tombontsika matoky izay mianatra anareo sady izany no anefa izany. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.